Olona sahirana ara-pivelomana an-jatony sahanin'ny FJKM Ankadifotsy no nahazo fanampiana avy amin'ny sekoly IEF ACEEM kosa androany. Hetsika fanaon'ity sekoly ity isaky ny Noël moa izy ity ary antsoina hoe Noël de la charité no anarany. Mitohatra ny hetsika Noël de la charité amin'ny sekoly IEF ACEEM. Olona raonjato sahanin'ny FJKM Ankadifotsy androany no toloran'ity sekoly ity sakafo ahitana vary sy paty. Izao hetsika izao dia tafiditra ihany koa anatin'ny fanabeazana ireo mpianatra izay zarina dieny izao ho tia manome satria tsara kokoa ny manome toy izay mandray raha fanazavana nentin'ny taleny sekoly ramatoa Eliana Manantsoa. Tonga nanolotra ny fanomezana ireo mpianatra avy amin'ny IEF ACEEM no tarihan-dramatoa talesy ireo mpiara-miasa aminy izay tsy nisalasala nanandra-peo sy nandihy mba ho feno ny hafaliana ho an'ireto nahazo fanampiana ireto. Tonga nanotrina izao fitaom-pizarana izao ny filompanorina vondrom-panabeazana ACEEM. Fitaom-pivavahana kosa no nentina nanomboana amin'ny fotoana no tarihan-pitandrina ranjakavolo ao amin'ny FJKM Ankadifotsy hatrany.